rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary manomana ny fiadanan'ny Tompo ao an-tokantranonao, ho anao izay mampandroso an'izao fizarana izao. Ankehitriny ny tenako dia hitondra ny sakafom-panahy ka n'aiza misy ianao na ao an-tokantrano na eny an-dalana ny fotoana rehetra izay ianonao an'ity fizarana ity sakafom-panahy ity dia fiadanan'ny Tompony hitoetra ao amandanao. Amin'ny mahasakafo azy izay moa dia sakafo entina havoky ka manasa anao ary hiaino ary handray an'izay voalazan'ny teny. Alohan'ny hizarako anao an'izany teny izany nefa dia manasa anao raha manana fahafahana hiara hivavaka isika hanokatra ny fotoana. Aleloia. Rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tokoa ianao. Misaotra anao voalohan-teny dia misaotra anao mbola nomenao fahafahana, mbola nomenao tombonandro. Indrindra Tompo mbola nampitondra anao indray ity teny androany ity. Misaotra anao mbola anisan'ny voavidinao manokana izay hiaino an'izany teninao izany. Maro tokoa ankehitriny tsy mba afaka miaino an'izany teninao izany fa izahay dia mbola nifidinao manokana handrendray ny teninao. Ka ankehitriny Tompo tena hoe votsa tokoa ny vava, tsy dia mahay miteny nefa aoka ny fanahy masonao androany no hiaraka aminay, na izaho izay mizara na ny mpanomponao izay mandray ny teninao dia samy hitoera ny fanahy masonao izahay ka samy ahay hatakatra, samy ahay hitahirana izany teninao izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy no entiko hizanahana n'ity teny ity androany. Amen. Lohahevitra amin'ity herinandro ity moa izany dia resaka mikasika ny hoe fibebahana. Dia ankehitriny ary ny tenako dia mizara aminao ao amin'ny Matio 7:17 raha manana fahafahana ianao hanokatra baiboly dia ao amin'ny Matio 7:17 dia vakiko aminao ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro izany nanomboka ny toriteny i Jesosy ka nanao hoe: mibebaha ianareo, efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Vao nanomboka ny toriteny Jesosy amin'ny fotoana izay nanirahan'ny Tompo azy dia ny voalohanteny indrindra dia ny hoe mibebaha ianareo, efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Jereo tsara fa izao sy ianao dia efa ela nitorian'i Jesosy an'izany teny izany satria ny génération miamiova dia natao antsika indray ny teny ankehitriny. Tamin'izany fotoana izany natao an'ny olona taloha tany izany teny izany. Fantatsika tsara fa efa samy tsisy eto an-tany intsony izy ireo. Nefa tadidio fa misy ny fiainana ankoatra ny fahafatesana. Mbola misy ny fiainana. Dia natao anao indray, natao antsika sy anao indray ity teny ity androany. Araka ny voalaza teo, vao nanomboka ny toriteny mihitsy izy dia tsisy zavatra niteneniny ankoatra ny hoe mibebaha ianareo, efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Inona tokoa moa ny antony hoe hibebahana? Inona tokoa moa ny antony hoe hivavahana? Inona mahatonga antsika hoe mivady ny ratsy? Satria mbola misy fiainana endrasantsika sy ianao ny any ankoatra. Misy ny farana izany matoa misy zavatra tandremana fa raha ohatra ka hoe tsisy farany, tsisy olona mibebaka izany, tsisy olona mitandritandrina ny hoe hanao ny raha hiezaka ny hanao ny tsara izany, hanao ny fahamarinana, fa dia samy manao saim-patany eny ny olona rehetrarehetra. Fa matoa misy ny natao Jesosy ny teny hoe mibebaha ianareo, fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Dia misy ny antony. Ka ankehitriny miteny amintsika sy ianao indray Jesosy androany, mibebaha hozy izy ianareo, fa efa akaiky. Dia nefa akaiky tokoa ny fanjakan'ny lanitra. Izay fanjakan'ny lanitra izay nampanantenana antsika sy ianao, efa mbe akaiky dia akaiky tokoa izy ankehitriny. Ka aok'izao sy ianao samy mibebaka mandrakariva satria tsisy na dia iray ara-tanteraka
eto an-tany. Tsisy, tena hoe tsisy. Na zaho sy ianao na efa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika io, zaho sy ianao mieritreritra hoe mba tsy mitovy amin'ny gentilisa fa hoe efa nandray an'i Jesosy io, tena mbola manana fahalementsika isika, tena mbola hoe manana ny fahotantsika tsika e. De mila mibebaka mandrakariva zany, aoka tsy hitsahatra, alony atory de aleo mibebaka foana, satria na zavatra eritreretintsika io ary de mety mahameloka atsika, mety zavatra tsy nieritreretintsika akorany, mety nitenena amin'ny vavantsika, mety soloaka atsika niteniteny foana, tsy voatanjona ny zavatra niresahana tamin'ny ankohonana, na tamin'ny fianakaviana, na tamin'ny namana. Mety hoe nisy ady hevitra kely nisy ady hevitra de tsy voatana ny vava fa nisy fahatezerana de niteniteny foana. Betsaka ny endrika isehoan'izay ratsy zay e, ny fahotana zany tena hoe betsaka, ary zavatra kely de ampy amatorany devoly atsika. Ka aoka zany tena hoe ataovy azo antoka foana fa madio tsika eo anatrehan'ny Tompo. Aoka tsika hibebaka mandrakariva, satria mety hoe zavatra tsy nieritreretana, na mety hoe tena fananitsika, na mety hoe tena tafitohana e. Rehefa tafitohana ny olona anankiray manko de mahavita miteniteny foana, satria hoe fora amin'ny mafana. De mila mibebaka foana zany tsika isan'andro isan'andro. Inona ozy izy ateo matoa misy dikany matoa hoe asena mibebaka ny olona, satria misy toerana anankiray izay endrasantsika. Inona mahatonga antsika manao ny asan'ny Tompo? Inona mahatonga antsika mivavaka isan'andro isan'andro? Satria manantena an'izany fanjakan'ny lanitra zany sao sy ianao. Zay ilay fiafarahana izay tena hoe andrandraintsika. De zay mahatonga an'ilay hoe mibebaka. Toy izao kely atao amin'ny Ezakela, toko 20:10, 2:30. Vakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy hitrako ny fahafatesana izay maty ho Jehova Tompo, koa mibebaha ianareo mba ho velona. Amen. Fa tsy hitrako ny fahafatesana izay maty. Halleluja. Tena tsy hitraka ny Tompo. Raha ny tiany Tompo te samy ho velona mandrakariva sao sy ianao. Ary raha misy ny fahafatesana farany moa dia mbola hisy ny fitsanganako velona. Dia amin'izay fotoan'izay dia eo no hoe maty tanteraka, na mety mankany amin'ny elo, eo kosa no velona ary tsy ho vaton-tsony mandrakizay. Satria tsy sitraky ny Tompo, ny hahafaty antsika tsirairay avy. Tia ny daholo matoa ny hariany izao sy ianao. Reny olona hitanao rehetrarehetra reny, na gentilisa izy na kristianina n'iza n'iza, matoa no hahariany Tompo dia efa misy antony manokana no hahariany an'izy ireny. Tsy velovelona foana zany ny olona tsirairay e, ary tsisy tiany ho very na dia iray monja ary. Indrindra fa izao sy ianao izay navahana anatin'ny maro, tena hoe sansy, tena hoe tiany loatra izao sy ianao. Dia nitsopony tsongainy tao anatin'ny maro, dia nomeny ny fanahy masina. Tsisy nambaray ary zany tiany ho faty e. Ka mibebaho izy mbola very indray, mibebaho izy ianareo mba ho velona. Aoka zany tena hoe tsy hitsahatra. Ny atao hoe maty moa dia araka ny hitantsika ety ambonin'ny tany ireny, tonga fotoana ary tsy mampilaza ny fahafatesana. Fa rehefa mahatonga ny fahafatesana dia maty. Indraindray na olona efa marary be efa ho faty ireny ary dia tsy maty indray izy fa velona. Nefa olona tsy maninona eo maty tapika eo. Izay ilay mahatonga antsika hoe aleo miambina mandrakariva, satria tsy fantatsika ny ora izay angalan'ny Tompo antsika. Tsy haintsika ny andro. Na izao zahavoavo mizara izao dia tsy haiko izay rehefa avy eo. Tsy haintsika ny rapitso, tsy haintsika izy ireny. Tsisy mahalala ny rapitso na dia iray monja ary. Dia izay no mahatsara ilay miambina mandrakariva dia miezaka manao soa foana, miezaka foana. Marina fa tsy tanteraka araka ny lazaiko teo aloha tsika. Fa ny tsara dia miambina dia miezaka manao tsara foana dia ny asa diany mibebaka. Ifonao izay mety fahadisoanao,
ifonao izay mety fahalemenao, mbola omeny tompotombonandro zao sy ianao ankehitriny dia aoka samy andiny tena daholo hoe inona ny zavatra tena mbola ratsy ataoko, inona ny fahalemena tena mbola tsy mety afaka atao anatiko. Za zao miteny zao dia fantako tsara ny fahalemeko. Ary tena hoe mangataka isan'andro ny fanahy masina ampio aho mba ho tafahala amin'io fahalemena io. Satria tsisy ray tanteraka. Indraindray izao sy ianao rehefa hoe nandray an' Jesosy sy hoe mivavaka dia tia mitsaratsara olona, tia ohatran'ny hoe matsapa zany ianao fa masina be ianao dia tia mitsaratsara ny olona hafa. Mety hoe mitsaratsara zany aoka mba tsy ho amintsika kristianina zany, aoka mba tsy ho amintsika zanak'Andriamanitra zany tsara olona zany, satria tsisy malala ny ao anatin'ny fontsika ao. Aoka tsika tsy tsara ivelany, satria ny ao am-pontsika ao no tena ahafantaran'Andriamanitra tsika. Tsy ilay tsika mandeha mivavaka isan'andro, tsy ilay tsika mirobaroba, tsy tsika ilay mitondra baiboly, tsy tsika ilay mizara ten'Andriamanitra isan'andro ireny no ahafantarana hoe tsika ny tena masina, fa ny ao am-pontsika ao no ve tena mendrika an'Andriamanitra sao sy ianao. Ka tandremo aoka tsika samy hitandrina dia aza adinon'ilay fibebahana. Amaranako amin'ny teny ary dia ato amin'ny Apokalipsy 4:17 fakeko amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy fa ny asany manaraka azy. Amen. Avery findray mandeha. Sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eny hoy ny fanahy fa hisasatra amin'izay ny sasarana izy fa ny asany anaraka azy. Amen. Sao sy ianao dia samy manana date de naissance daholo, daty izay naterahana. Sao sy ianao reto ihany koa nefany dia efa samy manana ny daty izay hafatesany ihany koa. Fa mbola tsisy malala an'izay aloha, fa hatreto ny fantatsika dia ny daty naterahantsika izay ankalazantsika. Fa misy ihany koa ny daty izay efa voafetra ny hafatesantsika. Ka misy eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay sasarana izy fa ny asany manaraka azy. Ka ninona asa tsika amin'izao fiainana ety ambony tany izao, na tsara io na ratsy io ninona zany dia tadidio fa tsy hoe maty ianao dia vitatr'eo, fa manaraka anao ny asa izay nataonao. Hoentin'ny tompo hitsarana anao iny, moa ve namela mamy ianao, moa ve tena hoe namela mangidy tena hoe tsy mba nisy zavatra mba tsara nataonao mihitsy. Dia izao anefany aoka izao sy ianao tsy hanao zavatra tsara eo mason'ny olona hoentin'ny olona hitsarana antsika, fa tena hoe eo masin'Andriamanitra. Ninona zavatra ataontsika dia atao amin'ny mpitiavana, dia atao hoe atao motivation zany Jesosy ho an'i Jesosy ity zavatra ataoko ity. Izy foana aoka izy no hideraderantsika ny zavatra izay ataontsika, fa aza midera na dia iray aza ho an'ny olombelona, satria tena manaraka antsika ny zavatra izay ataontsika. Tena hoe mbola tombony ho anao, tombony ho ahy izay mizara ihany koa izao fotoana izao, satria amin'izao ora itenenantsika izao dia betsaka angeny maty, betsaka izao ny accident, betsaka ny marary miady aina ao amin'ny hopitaly ao. Dia nefa izao sy ianao ankehitriny aiza mbola velona soamantsara, mitafy, misakafo, miasa. Tena hoe averina amin'i Jesosy ny voninahitra amin'izay rehetrarehetra izay. Tiany loatra isika, tena tiany, ary tiany ihany koa tsika matoa mbola afarany foana amin'izany teny izany. Raha hovitinina dia nanafatra ny tompo androany hoe mibebaha isika fifakaiky ny farany. Mbola nanafatra ihany koa izy hoe tsy sitrako izy ny hahafaty anareo, fa mibebaha mba ho velona ianareo. Amen. Fibebahana zany mitondra antsika amin'ny fahaela velona, ka indrindra aloha ny atory
Lasa dininy mibebaka. Isaky ny mivavaka ihany koa tsika dia mangatà fifonana mandrakariva dia mba tena hoe adio ao mason'ny tompo foana izao sy anao. Haleloia. Dia ndao ary hiara hivavaka sika satria natomboka antsika tamin'ny mivavaka izy teo dia ndao ary mahiaraka hamarana azy amin'ny vavaka ihany koa sika sy anao. Raha io saotra indrindra tompo amin'izany teninao izany. Nanafatra indray ianao androany amin'ny fibebahanay satria tsisy tianao ho faty izahay ka samy tianao ho velona. Dia ankehitriny tompo dia hiaraka hiezaka foana izahay bebaka mandrakariva amin'izay tsy famendrehana amin'ny fahalemena izay ataonay tsirairay avy. Aoka ny fanahy masonao mba hampatsiahy anay izany teny izany mandrakariva ka samy tsisy ho tafandro mandry izahay tsirairay avy fa samy bebaka mandrakariva.